Halleloia de isaoran'Andriamanitra miarabantsika tsirairay avy indray a zay tratrantsika eto amin'ity androany ity a de ny fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra falibe indray mahita anao eto androany halleloia de matoky sy mino aho fa mifampahireto indray tsika ao anatin'ny fotoana izay iarahantsika adin'indray sasany irahantsika eto amin'izao fandaharana izao ny fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra halleloia de arabaina manokana ianao a tonga indray a eto amin'izao fiarahantsika izao a de fandarina vavaka fiambenana zay raha anao fandarina andramoka izaho a ny anki radio ny anki media ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana indrindra ny groupe zay maresy zay miaraka aminay mivady a manatotosana izao fandarana izao a de isaorana anao tonga eto indray a ary matoky a fa ny adin'indray sasany afoinao a amoizanao toromaso a de matoky sy mino fa tsy ho veriverymainy reny a fa Andriamanitra ny a tena hoe anonitra an'izany amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary za mino fa raha tonga eto ianao androany a raha androany ianao vao tonga eto a de matoky a fa mbola hiaraka aminay tahaka an'ireto ankizy reto indray ianao a izay efa miaraka aminay eto foana ary raha tonga eto ianao de aza mametra-panontaniana hoe fa nahoana fa misy antony a ilan'ny tompo anao a tonga eto a amin'ity androany ity ka de tonga soa ianao a arabaina fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy raha latojo a ny hitako niditra voalohany teo tahiny Jesosy raha latojo a Rolianis Rodine Marie Aris TCR Ari fotsiny ngamba ny teneniko sisa manomboka eto a satria efa eto foana efa mahazatra de Ari ny atsoko anao a Yarsa Ari a Eliana Nabaviana Maolo Fali Maevare Marie Gilda Marie Jo Naira Keron Erika Raka Rasoerniana Olkaraja Mandimby Noélie Fantou Tahir Mario Aimé Mahampitso Itody Raonso Fleur Falra Heritovo ny Herendoza arabaitsika Falra Heritovo a fa ny Herendoza i Falra Heritovo androany de tanan'Andriamanitra no niaro azy tamin'ny loza izay saika naningotra ny ainy ka de arabaina manokana Falra Heritovo miaraka aminay eto androany a ny anjelin'i Jehova ny tompony nanodidina anao a de ho tahin'Andriamanitra foana ianao arabaitsika koa androany a samy itsika tsy manadino an'izay a anniversaire-n'ny Rahalatahiry Mario androany de arabaina Rahalatahiry Mario a ho ampiky ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampony ane Rahalatahiry Mario a de mbola makivaky taona maro be raha mbola tsy tonga Jesosy a anaty fahasalamana anaty fahasoavana anaty fiadanana anatin'ny hoe hitafy ny fahatsaran'Andriamanitra de androso foana ny ara-panahy de ho ambinina be a ny ara-nofo a de tongava amin'ny ambony indrindra Rahalatahiry Mario a samy itsika miaraba azy a sady miaraba amin'ny Falra Heritovo tsika ny Herendoza arabaitsika koa Tahiry Mario a anniversaire ny androany ianareo a mba rehefa mba anniversaire nareo de mba andefa SMP kely re tsy voatery hitako lany amin'ny Facebook anniversaire de mba anniversaire nareo de mba arabaina kely eto nareo a mahafinaritra zany a mba mifampirary soatsika alleloia Falra Heritovo Naira Keron Felana Rakoto Itody Raonso Tina Malala izaho mbola tsy narabaiko teo a Ianitra Nirina Iajasy Kapatitsy Aimé Manambotso Iladanina Verselina alleloia Iama tahiny Jesosy daholo a Tsiry Amboara Tojo Mikael Sendra Betsy alleloia Mama Valtina Ando Nirina izay hitondra ny tenin'Andriamanitra androany izy koa Terira Albenja tahiny Jesosy a de misaotra anareo miarabandry zareo a alleloia misaotra antsika rehetra Aimé Lovely Razana Monika tahiny Jesosy a faly zay mahita anareo a ary angatantsika amin'Andriamanitra raha ny tena izy a
androany tokony efa afaka nanomboka nanao live amin'ny compteko saingy mbola mivalo sasany vao afaka manao zay kotindrareo hatramin'ny lera mihitsy ke tam'le hitany isan'le fotoana nanapahany anay iny de nikotiny mihitsy de tam'y valo sasany tany iny nitapaka de tam'y sivy sasany de nitapahany manomboka am'y sivy sasany rehefa zany vao afaka de tsy vitako ny andry an'izay hoe iandry an'izay tsika vao hanomboka de raha pito zany petraky tsika amin'Andriamanitra tokony afaka manomboka manao live am'izay amy compteko de mba hiverimberina amy teo aloha am'izay ny fizarantsika tenin'Andriamanitra fiadana tompo amitsika rehetrarehetra androany ekipiaraka amiko ivavaka fanomboana nabavy Fleur itondra tenin'Andriamanitra nabavy Suzel ary ivavaka ho an'ny firenena raha nabavy Erika lay nitoro teny omaly nafinaritra be antsika iny ka de samita in'Andriamanitra tonga soa ianao aza mihetsiketsika maritatra amin'ny farany Sandolanirina Emelovlitina tahin Jesosy Elisa Tsiala izay mbola mety tsy vao arabako teo tahin Jesosy daholo ary ndao ary ivavakantsika ho an'ny fandarana ampidintsika ny anabavintsika Fleur avy eto Frantsa izy no ivavaka ho an'ny fandarantsika tahin tompo ranabavy Fleur tahin tompo paster tahin tompo sika rehetra raha ivavaka sika Andriamanitra ray zanaka fanahy masina saotranao izahay raha mbola notantananao sy novimbinao indray ny fiainanay ka tonga tafavory indray izahay amin'izao fotoana izao iantso ny anaranao sy ihaino ny teninao mbola misaotranao izahay amin'ny tombon'andro izay mbola omenao anay ahafahanay manompo anao lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay Andriamanitra ray satria ny fahasoavanao no mbola mato izao anay ka midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao indray izahay amin'izao fotoana izao ankehitriny dia tonga manetry tena sy miankohaka eo anatrehanao indray izahay Jesosy raha mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ataonay dia mamindraha fo aminay mamela anay Jesosy hiovy amin'ny rahanao izahay mba ho mendrika eo anatrehanao ary fantatray fa efa manatrika eto ianao amin'izao fotoana izao Jesosy ka mangataka ny fanahinao masina izahay hiasa eto amin'izao fotoana izao sy any aminay tsirairay avy any anatin'ny fonay anatinay tsirairay avy any fanahinao masina azahoana hery sy mampitombo ny ara-panahana indray izao fotoana rehetra izao ary ianao koa Jesosy no hametraka ny teny ao am-bavan'ny mpanomponao izay hanambara ny teninao aoka hipaka ny ampony tsirairay avy izay meno Andriamanitra ho izany teninao izany ka mo avo zato eny any am-ponay nampandroso anay amin'ny anao ny asanao sy hampitombo hatramin'ny solika fitaizanay hiredareda hatrany mandrapahatonga anao eny amin'ny rahoalanitra Jesosy dia rakofy amin'ny rahanao Jesosy izao fotoana rehetra izao tahiony connexion anay Jesosy mba handeha tsara rakofy amin'ny rahanao Jesosy ny devoly satana izay manelingelina rehetra devoly satana koa izay mahatonga tsy fifatohana amin'izao fotoana rehetra izao Andriamanitra ray dia misaotra Jesosy eo amin'izany vavaka izany era sy ny laza ary ny voninahitra dia mbola tolotra anao foana hatramin'ny taloha sy anio ary mandrakizay Alleluia Amen Alleluia saotra betsaka ny anabavy Fleur tsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay Alleluia de ndao ary tsika aloha hihaino hira ao anatin'ny tily ity tsika tena manentana anao hoe ataontsika ame voninahitra n'Andriamanitra anatin'izany hira zay ho ataontsika izany Erika Raka Ansel Linda efa salama tsara ianao Tina Malala Yama Alleluia de samy mandray nareo miralava de samy arabain'ny ankizy eto nareo ataontsika anao hira anankiray Alleluia ndao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe misaotra anao tompo Jehova midera anao ndao tsika androany hiaina zavatra zay
mpira mitovy ny anaovantsika hira fanomboana sy fanomboana sy famaranana androany a mba tiako ianao ty fa elaela be misy tony izy tony a de mba foazitsika kely indray a itsika iara iteran'Andriamanitra ao anatin'ity hira ity a de meno finaritra de iantoritentsika ao aorianan'izay mana ny baiboly sy ny taratasy sy ny stylo fa iantoritentsika ao aorianan'izany a maherevetra aleluia. Mba hidiran'Andriamanitra tsika nanomezana atsika an' Jesosy ry havana sotra an'Andriamanitra mankasitraka an'Andriamanitra tsika am'izany hirakalo mifahiny a atsarovana fahazazany zany izy zany a de misaotra anao nankafy alleloia mahafinaritra anisan'ny manana hira mahafinaritra ny mpanompon'Andriamanitra iny a de isaorantsika an'Andriamanitra no nanajorony an'izany sangan'asa mahafinaritra izay mahafinaritra de mahafinaritra izany halleloia zay ary no ela fa Jehova ao mideranao a Adeline no mirana azy halleloia mbola misy hirany Adeline ray zay a de diaviko tena mampitomany zany izy zany fa rehefa hitako de alefako aminareo eto fa tena mampitomany zany izy zany a tena sady mampibebaka be halleloia de efa hita zay de alefako amintsika eto a ho vonahitr'Andriamanitra de zay mbola tsy narabaiko de ho arabaiko aloha efa narabaiko daholo hitody raha onso efa narabaiko efa narabaiko daholo angamba i Mika Elina sy Mika tahiny tompo ianao Elisa tsy ala efa narabaiko tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra zay no elary fa Yasina Ranaivarsan mbola tsy narabaiko teo no Elifanto efa narabaiko l'Antonirina tahiny Jesosy Maolo Fali
sady nirabany Eliane pa Eliane izy Eliane pa Eliane sady Eliane zany tsy Eliane tahiny tompo sedra be tsy efa narabaiko tahiny Jesosy daholo eo ansainy Linda tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra efa narabaiko daholo lasarytsika eme manambotsoa soameva tahiny tompo iantoro-teny aritsika araka amin'ny anabavintsika Andonina Suzel avy any Suisse de aorian'izay miverina eto ihany zao tia natafita soa tahiny tompo miverina eto ihany avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo ary lasarytsika mihaino finaritra. Tahiny tompo daholo tsika rehetra dia tahiny tompo koa pastera tenin'Andriamanitra izay akatsika fampianarana androany dia hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 2:1-10. Jaona voalohany toko 2:1-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia miresaka momba ny fitiavana. Andriamanitra raha nandefa ny zanany, nandefa ny Jesosy Kristy tonga olombelona tetỳ ambony tany ka nombohina tamin'ny hazo fijaliana dia noho ny fitiavana izany, noho ny fitiavana antsika izany, noho ny fitiavana te hamonjy antsika izany satria tian'Andriamanitra isika. I Adama sy Eva raha ny foron'Andriamanitra dia tena anisany zavaboary izay tena nafinaritra an'Andriamanitra indrindra tamin'izay rehetra noforoniny. Dia tena tian'Andriamanitra Adama sy Eva niraisiny ho toy ny namana akaiky Adama sy Eva nefa indrisy fa nivadika taminy izy ireo. Nefa na dia nivadika taminy ary izy ireo, nanota izy ireo noroasin'Andriamanitra tao anatin'ny sahedena dia tsy nafoin'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra izy. Tsy nafoiny fa notadiavany vahaolana trany ny mba hahafahany miara-monina amin'izy ireo indray andro any. Dia ny vahaolana hitan'Andriamanitra dia nandefa an'i Jesosy Kristy tetỳ ambony tany. Tonga nofy Jesosy Kristy ary nombohina teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rany izay nanadio ny fahotantsika tsirairay avy ka nahatonga antsika ho voavela heloka tahaka izao. Ka izay rehetra nandray ny rany Jesosy Kristy ary nandray ny rany Jesosy Kristy, nanaiky an'i Jesosy Kristy dia izay no hiara-ndova aminy fiainana mandrakizay, hiara-iaina amin'Andriamanitra mandrakizay. Ka izany no izany fiarahana amin'Andriamanitra mandrakizay izany dia noho ny fitiavany antsika izany. Ary Jesosy Kristy dia nilaza fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Ka izany ry havana no tokony ananantsika izany hoe fitiavana izany. Tsy Andriamanitra dia taratra izany fitiavana izany izy. Ahoana moa ry hava-malala no itenenantsika hoe tian'Andriamanitra isika nefa mankahala ny rahalahintsika, mankahala ny havantsika, mankahala ny mpiara-mivavaka amintsika, mankahala ny mpiara-monina amintsika. Tsy ary havana. Andriamanitra dia tsy tahaka izany, fa Andriamanitra dia fitiavana ka tokony hakatahaka azy isika raha tena tia azy marina. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa izay mankahala ny rahalany ozy izy dia miaina ao anatin'ny maizina. Mazava ho azy izany satria Andriamanitra dia fahazavana. Ny aizina manarona anao raha misy fankahalana any anatinao any. Ny aizina izany no mandrakotra anao satria Andriamanitra dia tsy aizina fa Andriamanitra dia fahazavana. Andriamanitra efa nitondra ny fahazavana teto amin'izao tontolo izao. Ny zavatra tena mampalahelo ry hava-malala dia amin'izao fotoana izao dia efa tsy hita taratra firy intsony izany fitiavana sy fifankatiavana izany ao amin'ny firenentsika ao Madagasikara ao dia izany no mahatonga ny firenentsika mahantra satria tsy misy intsony ilay fitiavana mifanenjika, ao ny fitiavan-tena, ao ny fifankahalana, ao ny fitiavam-bola.
izany rehetrarehetra zany nefa dia mitarika aizina ao anatin'io firenentsika io araka ny teny soratra masina eto a. Izany fifankalana zany, izany toetra ratsy izany de mitarika tsy fandrosoana zany ao anatin'ny firenentsika. Ka ndao tsika ry havana, ndao tsika hifankatia mba hitondra fahazavana eo amin'ny fiainantsika izany a. Ho taratra, ndao tsika hiara entana ampiseho zany hitondra zany fifankatiavana zany a, mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika zany, na dia amin'ny maha kristianina tsika fotsiny aza de mba ho hita taratra eny amintsika tsirairay avy anie izany fahalemem-panahy, izany fifankatiavana, izany fifanampiana izany, fa izany ihany no vahaolana ahafahantsika mandroso na eo amin'ny ara-materialy zany na eo amin'ny ara-panahy izany. Any amin'ny Apokalipsy ihany ry havana ny tenin'Andriamanitra de milaza fa hiamangatsika ny fitiavany maro noho ny tsy fanajana ny lalàna. Eto zany ry havana de miteny ny tenin'Andriamanitra fa raha tiatsika amerina zany toe-po manam-pitiavana izany, na eo anivon'ny fiarahamonina zany n'aiza n'aiza misy atsika, de tokony hanaja ny lalàna isika, tokony hanaja ny didin'Andriamanitra isika, tokony hanaja ny fahamarinana isika, fa izay irery ihany no vahaolana ahafahantsika manana izany toe-po izany raha te hanana fandrosoana isika, na eo amin'ny ara-nofo izany na eo amin'ny ara-panahy izany. Ato amin'ny Jaona voalohany toko voalohany Jaona voalohany toko 2:17 ary havana de milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ry malala, tsy didy vaovao soratako aminareo fa didy ela izay nananaranareo hatramin'ny voalohany. Izany hoe andry Jesosy Kristy zany tonga tety ambony tany dia tsy nanova mihitsy izy an'io didy io, fa ny didy efa ela, izany hoe ny didy izay napetrak'Andriamanitra tany amin'ny testameta taloha ihany no didy andidin'Andriamanitra antsika ho tandremantsika sy ho arahantsika. De ao anatin'izany ao anatin'izany ny fanajantsika any lalàna, an'ity any lalàna izany, mba hananatsika fo mahay mity tokoa, mba hananatsika fo manana-pitiavana, ary izany mba hahatonga atsika koa hanana fitiavana an'Andriamanitra izay tena zava-dehibe indrindra. De mino ary havana fa voaraintsika indray ny hafatra izay tia nanapitaina amintsika amin'ity andro anio ity de voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, soratsika n'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izay nentiny ny anabavintsika Suzel izany. Alleluia, matoka fa voaraintsika tsara zany hafatra zany Alleluia. De zao miroana idirintsika amin'ny tenin'Andriamanitra aloha de zao maromaro mihitsiny ny mandeva demande d'amiako nareo ato amin'ny Aki radio sy ao aminahy ihany koa moa de averiko ihany za zany tena tsy mamaly compte tsisy sary tena ilana tsiny farafaratsiny anao mandefa MP amiko demande par message de alefaso aloha ny anarana hoe zahako ihany ty le sarina vorokely ty de fa mba hitako aloha ianao zay de fa mba amen. Mba ilana am'le mivangongo be ao le izy be de be nareo manao demande fa tsisy sary de za tsy afaka hinamana amina tendrombohitra sarina tendrombohitra de tsy fantatro kory ianao hoe mba teo namako nefa ianao tsy fantatro kory izy ary za nefa hitanao eto raha mba nanao sarotava moa za mipotra teto de nisy nao demande d'ami anavy nareo io to de sarotava tsy fantatra mihitsy hoe izy io lehilahy io fa mitory teo fotsiny, mety gamo mino fa tsy nanao demande d'ami tamiko kory ianareo. Alleluia, tsetsa tsy haritra nefa zava-dehibe zay. Jaona voalohany misaotra ny anabavy Suzel tsika ary misaotra anao ihany koa makasitraka azy. Ilainy zany toriteny zany, mampahery zany toriteny zany ary manitsy zany toriteny zany. Alleluia, mahafinaritra satria tsika de vangin'Andriamanitra amin'ny lafiny maro mihitsiny eto anatin'izao fandaharantsika izao. De misaotra betsaka anabavy Suzel fa zay manokana aloha de nahery zay tao anatin'izany rehetrarehetra zany de
misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy satria ianareo mankasitraka azy io de tsara ho fantatrareo fa manome courage anazy nareo a manome courage anazy nareo a de manosika azy mbola hanao bebe kokoa indray a de hisaorana anareo a izany a rehetrarehetra zany alleloia alleloia tonga de anomboka ary tsika ny zavatra amboarina kely a misaotra anareo mankasitraka azy a fa mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra Marie Justine Lova mbola tsy narabaiko teto a tahiny Jesosy Angela io ihany koa tianareo koto zako ohatry ny mpanarabaiko a zay mbola tsy narabaiko ihany ny arabaiko indray a tahiny Jesosy alleloia olo karana orso hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mankahala ny ralahany a de ao amin'ny maizina ary mandeha amin'ny maizina ka tsy malala zay alehany satria ny maizina no efa najambany masony aike mampandeha mampitsoraparapako anaty maizina ny tsy fitiavana ny rahalahy hoy tenin'Andriamanitra raha vakiko manomboka amin'ny andininy fahasivy manao hoe izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahy de mbola ao amin'ny maizina ihany izy zay tiany rahalahy no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fatafitohinana eo aminy zao ry havana malala ny rehetra reo ny olona mamosavy reny olona mamosavy reny a vokatra na fifankahalany reny vokatra na tsy fitiavana de mazava ho azy tafalatsaka ao anaty andefaso sarinao fotsiny ana-bavy Erika de Erika de satria ohatrany tsy sarinao le hitako ao fa ohatra sary hafa de andefaso sarinao a de ekeko amianao alleloia de marina ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa makao amin'ny mazava izy a nefa mankahala ny rahalahy de mbola anatin'ny maizina izay tiany rahalahy no mitoetra amin'ny mazava ka tsy misy fatafitohinana aminy fa izay mankahala ny rahalahy de ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy malala zay alehany satria maizina efa majamba ny maso de reny olona hitanao lasa mamosavy reny de miainga amina tsy fitiavana daholo reny metimety ny eny atsy a de elonana iny a de mivadika fankahalana de hoe tsy ampahafiriny a de tsy ho azoko anga ela ny andrasako an'io a sy ny sisa de lasa mandeha amin'ny maizina de ararotiny devoly tianao atao an'izao io ndao fa vitatsika zany alaivo fotsiny ny rambona akanjony alaivo ny singam-bolony ty zavatra ty a omeo an'ity zanany de mamosavy ny olona de tonga ny famosavina ary ny asa natadarabe teneniko eto tsisy vokatry ny fitiavana na ray ary mandatsabaratra zany ve ravana vokatry ny fitiavana hoe latsahako varatra le olona latsy a fa mahasositra anahako vokatry ny aiziny zany tsy mazava mihitsy zany tsy vokatry ny mazava mihitsy zany ary vokatry ny fankahalany zany hitanao ny tena marina amin'ny ody fitio a ody fitio fankahalana ny tena marina amin'izy io satria ahoana mory havana ianao hoe de mahazo aina am'izany rehafany hoe olona tianao tsy no ny tena fitiavana anao fa no le zavatra nataonao ihany de zay anao ny olona voan'ny ody fitia vao me ampahorian'le olona nanao am'izay ampahoriany ty zao ny ao an-tsainy tsy azoko ianao raha tsy ambo zavatra ohatrao de matateza de mandeha amin'ny maizina tao amin'ny anina nisy an'izany voalohany tany amin'ny Genesisy no netomboka io zavatra io Kaina sy Abela tany de fa nisy vakitsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Genesisy teto zany nisy olona nandeha voalohany tao amin'ny maizina tsy nahafantatra ny alehany ny aina tao anaty maizina mandeha anaty maizina Genesisy toko faefatra fantatritsika tsara zany tantara zany a ny amin'ny Kaina sy Abela Ry-Adama nalala ny Eva ka niteraka ny Kaina roa izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova ary niteraka ny Abela rahalahany koa izy
Zafady dikany abela moa de hoe fofinaina io ambany ka i abela mpiandrondry fa kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela de tondranokaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an' Jehova fa nytondrany abela kosa ny vola teraky ny ondriny de izay matavy. Halleloia. Ary Jehova nankasitraka ny abela mba mifanatiny fa kaina mba mifanatiny kosa de tsy mba nakasitrahany de tezitra indrindra kaina sady nanjombona ny tarehany voalohany indrindra. Tsisy nidirany abela teto, tsisy fotony abela ary tsisy nidirany abela. Ny zavatsy tsy hoe nanao kombinina ndray tsy kombakomba i Andriamanitra sy abela de hoe andao ataotsika ohatr'izao io, tsy zay. Zay ny tian'Andriamanitra ary zany no mahatonga antsika mila mitandrina mafy amin'ny firesaka fialonana. Ny olona misy fialonana, ny olona be fialonana de olona mbola tsy voafora. Ianao zany raha olona tena mifoha ara-panahy ianao, tena tokony lavitra anao zany fialonana zany. Zao ry havana malala, za tena hijoroko vavolombelona aminao, tena ireharehako amin'ny anaran'i Jesosy fa zay mivady tsisy fialonana. Efa hatramin'izay ka hatramin'izao, hatramin'ny mbola kely. Ny anton'izany de zao, mahavariana ny olona tokoa tsy mivadivady ho azy. Tsy hoe mitsoka anjomara aminao fa zay kosa tena mijoro vavolombelona amin'izany a. Satria fiainanay zany ka atao ahoana ary zay ny fiainanay. Za ry havana malala hatramin'izay na mbola tsy mivavaka ary a de za menatra ny tenako raha vao mialina olona. Ohatry ny hoe vao mia menatra, vao mia ohatry ny tena menatra be an'ny tenako, tena ny tsy milamina mihitsy ny any anatiko any. Satria zao ny zavatra tokony nao ny eteritrerity de zaraiko aminao. Isika rehetrarehetra io a de ohatran'ilay ianao nga efa nahita an'le ohatra misy boaty kely be da be mipetraka eo e. De miala avy any ny masina mandraraka vovon-javatra anatiny io, mandeha ohatr'izao ny masina. Misy fotoana ianao manondraka voninkazo. Zavatra farak'izay tianay tamin'ny mbola kely manondraka voninkazo amin'ny tuyau. Atsatoka ny tuyau de alefa ny rano de le atao ohatr'izao de manondraka voninkazo. Tiako be mihitsy tamin'izany. Ny zavatra mahavariana de zao rehefa manondraka voninkazo be dia be ianao, misy ny voton-drano, misy ny zara famahazo. Tsy fanahinianao fa le rano mandeha ohatr'izao a. Aty aminay feno saha, feno an'ireny saha le fambolena ireny. De misy an'le hoe arrosoir automatique ireny. Hitanao le arrosoir le automatique ireny izy le mandeha. De izy ihany no manondraka eo miditra eo. Fa misy partie ana-tany tena lena be, misy partie ana-tany a tsy mety azona rano mihitsy noho le zavatra ohatran'iny. Zao zavatra teneniko anao. Tsy tokony hialina n'iza mihitsy ny olona, indrindra antsika kristianina satria zao ny atao ao an-tsainao. Ianao na hialina olona ray ara, iny zavatra iny anjaran'iny olona iny avy amin'Andriamanitra. Ianao a manana ny sahazanao avy amin'Andriamanitra. Izay Andriamanitra manapakatsy fa tsy ianao, tsy le olona. Tsy niankina hoe fa satria naninona ianao na satria naninona le olona, fa io foana ny anjaranao. De ianao zany a tonga de manaiky fotsiny hoe tia matoa tia ny anahy, tia ny anjarako. Tia ny anjaranao io tsy afaka omena olon-kafa. Fa io efa anao mihitsy ny deparany io efa anao mihitsy. Lahatra. Anjara. Tena marina zany teneniko anao zany. Ianao zany ohatra hoe misy olona akaikinao manana tôbila tsara tarehy noho ianao, na hialina an'io ary ianao, iny anazy, anjara ho anazy. Ny fanohatra amin'izany ary no tokony ataonao. Alaivo namana izy de mba ahoana no nazahoanareo am'tony de tena marina izy zany teneniko anao zany. Za ry havana malala, tena atoroko anao ty zavatra ty. Ianao raha hoe tianao hisokatra ny fiainanao, manana ianao fahatsoram-po, de manana ianao fahadiova-po. De soritra ao anatinao ny fialonana, na amin'ny lafin'inona na amin'ny lafin'inona. Ny olana mantsy na de any amin'ny resaka asan'Andriamanitra aza misy fialonana. Ary any mihitsy ny tena mampalahelo, tena tokony tsisy an'izay. Satria ny anjara omenantsika vao malitsika ny resaka fanomezam-pahasoavana. Ny anjara omenantsika de zay sahazanao mihitsy.
mety misy rahalahy ampiasain'ny tompony ho ianao de manike io aloha ny anjaranao iny anjarany iny aloha ny ampiasain'ny tompo malika nisy mena-talenta 5 nisy mena-talenta 2 nisy mena-talenta 2 ny mpanome azy nge no mahafantatra an'zany Andriamanitra nge mahafantatra an'le tokony homeny fa tsy anjaranao ny olana matsy amin'io fialonana io de mitarika zavatra be deaibe io manomboka misy fialonana kely ianao de voalohany indrindra taka ny manome-tsina an'Andriamanitra ianao hoe za zany Andriamanitra tsy mba omenao fa io zany nomenao za zany tsy tianao fa io zany no izy ka Iabela teto Iabela tsy nalala n'inon'inona Iabela nanao zavatra ho an'Andriamanitra tsy nijery ankaina izy inona ny ankaina fa ny zavatra nataony ny azo tonga de nametraka izy hoe ny tia matavy alleloia de ikaina nitondra possible ikaina io nijery nataony Abela izy de nanenjika tsy fantatro tahaka ny ahoana ny vokatry ny tany netany fa natao izy nalahelo de natsapa izy fa nanao zavatra betsaka fa ny antony nanaovan'le zavatra betsaka de anenjehany ny matavy natery ny Abela ary Andriamanitra fantatra ny toe-pon'ny olona fantatra Andriamanitra ny toe-ponao misy fotoana reny le andro reny mahafinaritra ihany aloha manao an'izy tamin'ny lafindray any ambanivohitra anay rehefa misy fetin'ny taranaka de faly ery ny olona any ambanivohitra rehefa tonga daholo ny Antananarivo manao lavandy ao am-piangonana tamin'izaho mbola tsy mivavaka tiako be mihitsy manao an'le lavandy mahafinaritra be eo ataon'ny fianakaviana rehetra de mahafinaritra le ohatriny hoe misy fifaninanana zay izy io sosety ray sachet 500 misy manao 100 tianao ndraty 800 500 700 arivo 3,000 sady de tetehaka zay mahazo fa zao ry havana malala reny zavatra reny ohatry ny endrika fifaninanana zay izy reny renao rehefa nao zavatra ianao an'Andriamanitra za zany tsy mametsiny azy manao andreny ntsony anjarany manao azy zany fa mba za fotsiny nahita an'izy taty arina ny anaovan'le olona an'izy eo ihany le amanana an'le asan'Andriamanitra fa le anao mihoatra noho ny hafa sy le isongadina noho ny hafa ny tena lasa mibahanao an-tsaina de ohatrany lasa ohatrany somary lasa mivily ka ity kaina ity teto azoko antoka fa Iabela ny tonga teo voalohany tena azoko antoka izany zavatra any Iabela no ny tonga teo voalohany nitondra ny ondry matavy de nijereny kaina avy lavitra toy izay tsy ho hitanao eo fa ny ampy betsaka ny etiko tsika avy any Manjakandriana alleloia zay konga avy any Manjakandriana sa fa zay moa le resakantsika indray mandeha tsiry amboaramiana zay avy ao Ambatomanga ao ampanao fromage alleloia de dadabe anay taloha nanao ny tranondrazanay taloha natao trano malalaka be zay tao ambany de natao fitoeran'ny ankizy mpanao kilasy mandry tany Ambatomanga tao amin'ny sekoly FJKM de nisy filoham-pirenenantsika taloha zay tao Madagasikara anisan'ny nipetraka tao tamin'izany tany izy nianatra mahafinaritra zay avy ao Ambatomanga zay vao miakatra ny tanàna Ambatomanga ianao de mahita trano ery amin'ny farany to de manitsy amin'ny lalana io ao ny tranondrazanay raha sina mba mandalo any amin'ny tany mpanao fromage mpanao ronono mpanao dibera ianao alleloia avelantsika any amin'iny fa zao tonga am'izay kaina mahaolo fa le vao anjeva mandalo eo foana zay eo mitetezana anjeva misy an'le olona le mahadiditra eny de kapokapohany foana ny tomobile de kamo mihitsy zay rehefa mandalo eo ay avy any Ambohitrandriamanitra koa anabavy an'Selina ka any daholo nge tsika rehetrarehetra zany andao nokatra groupe ny vaky ny edina raha izany ko alleloia de zao niainga avy any anjevy zany lalanay foana rehefa tsisy taxi bus tao de mandeha train zay miainga eo Sorano
de ho anjeva miala de mandeha tongotra 12 kilometatra makany Ambatomanga tsika samitsika vaky ny adina alleloia manjaka andrina gara vaky ny adina daholo zany mitovytsika zany halleloia de zao tonga avany kaina de nitondra ka kaina ny toe-pony de zao ny any akasitran'Andriamanitra ny any lehibe fa zao rehefa tonga ny fotoana de hoy ny tenin'Andriamanitra Jehovah nankasitraka any abela mba mifanatiny fa kaina mba mifamatiny kosa tsy mba nankasitrahany de tezitra kaina sady nanjombona ny tarehany zao aloha le nankasitrahana sy nankasitrahana tsy hoe fahafatesana tsy hoe tsy nankasitrahana ianao de zay ny vita ny fiainanao tsy tian'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra kaina sy abela tian'ny Andriamanitra Adama sy Eva fa teto fankasitrahana ny am'ilay fanatitra hitan'Andriamanitra tany akoho tezitra be kaina de zao de nitodika tany amin'ny abela ny fahatezerany nefa abela tsisy ninona nataony ny olona eo akaikinao io ny mpiray monina aminao ny raitapo aminao ny cousin cousinenanao ny mpiara-miasa aminao ny mpiray vodirindrina aminao natahin'Andriamanitra salaminy ahoana tsy azonao elonana satria anazy iny anjara nomen'Andriamanitra azy iny zay ny anjarany ny anao aloha mbola io tsisy antony mihitsy ry havana mahatonga antsika tokony hialina olona ny felonana olona ray tsy mahatonga ny zavatra eo aminy hoeny aminao ary zay mahatonga n'le izy lasa ratsy be neny kaina teto ny tonga de ny vonoany abela tezitra be izy ary nanjombona be ny tarehany ary hoy Jehovah tamin'ny kaina nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao hitanao manjombona zany maizana teo zany tsika samy navizavana zava endrika ianao mahita misy olona ohatr' zany mihitsy mazava mihitsy ny tany hoe olona mazava endrika misy olona vao mihaona aminao de mazava to de mahafinaritra misy olona vao hitanao indray de hitanao mihitsy ohatra manjombona ohatra misy an'izay aizina ohatry ny hitanao tonga le aizina nanjombona satria naninona sy tia ny lalàna izy tonga toy izy Andriamanitra hoe maninona anao ny tezitra nahoana manjombona ny tarehinao raha tsara toetra ianao mo tsy miramirana va hitanao fantatr'Andriamanitra raha tsara toetra ianao tokony miramirana zany any am-piangonana mifangaringarika zany le avana malala zavatra tena matetika misy an'izao zavatra zao mitranga matetika misy zavatra mitranga ohatra zao any anivon'ny fiangonana matetika ny amin'ny anabavy ty zavatra ty mitranga zay lehilahy mantsy tsy de mahay mifangarika zany fa ianareo vehivavy anaty anivon'ny fiangonana ny fifaninanana kely mahadinidinika de miainga avy eo amin'ny vehivavy daholo ny ampiangonana hifaninanana ny lamody ifanifaninanana de misy ady mangatsika de ny mifanoroka atao ihany ny tahiny tompo atao ihany fa ao ambadika ao sady manao tahiny tompo manome valeur an'le zavatra eny am'le olona de hoe hitanao indray ny amin'ny heriny ny anahy tena zava-misy zany miainga avy eo daholo angery havana de manomboka manjombona ny any anaty de manomboka misy aizina ao anaty de iny no mitarika mivadika fankalana azagaga ho ianao any anivon'ny fiangonana misy olona mifamosavy tena misy olona mifamosavy vavolombelona zany tena ko nahita misy olona am'izao fotoana zao entina mbavaka le entina tsy hita hoe inona entina bite tsy hitana hoe ahoana fa tonga de aretina ratsy be zay mivady moa te mavantatra mosavy io avaiza le mosavy olona samy eo am-piangonana any hitanao lasa nivoaka ny fiangonana mihitsy le olona ray nandeha nakany amin'ny maizina nakahasany maizina amelezana an'le olona noho ninona ny olona rehetra anapaviary fa ny akabetsahana miainga eo amin'ny vehivavy io matetika somary ny nareo vehivavy kosa angena poketra anareo ary de fampialonanareo ny lehilahy tsy de misy lehilahy ndray amin'ny zavatra hafa fa marina kosa aloha zany eo amin'ny vehivavy de efa manomboka aloha zany matetika eo amin'ny vehivavy misy an'izay ohatry ny fifaninananana kely ohatry ny zavatra fantatra inge zany iainana inge zany ny ahitan'izany daholo inge tsika teny anivon'ny fiarahamonina teny zay aloha mba fandiniako eo amin'ny vehivavy aloha tena
maherihery na ny akanjo a lehilahy tsy de tena mifantoka loatra am'izay fa ny anareo vehivavy a efa hitahitanay lehilahy ihany alleloia de zao fantatr'Andriamanitra nahoana manjomona antany anao raha tsara toetra anao moa tsy mila mito fantatr'Andriamanitra fa ratsy toetra kainy fa raha tsy tsara toetra kosa anao de mamitsaka eo ambaravarana ny ota fa ianao no kendren'ny fandrianao kanefa ianao no tokony hanapaka azy helinao tsara no le fatezerana zany no le mandeha araka ny dingana mihitsy io a tsy miramirana izy a fa nanjombona ny tavany nanjombona ny tarehany de tao anatin'iny le nanjombona ny tarehany iny na mitsaka ho tenin'Andriamanitra na mitsaka eo ambaravarana ny ota tonga zany efa misy ota efa teo ny ota tamin'ny fotoana fotsiny nanjombona ny tarehany za zany miteny anao androany rehefa misy olona tahin'Andriamanitra eo miarahanao mifaly amin'iny olona tena miraha mifaly tena mifonao rehetra tena mifonao rehetra hitanao matafity zany na mbola tsy mivavaka fotsiny ary ianao fa tena ho toetra fiainanao zany za rehefa nijoro vavombelona aminao a za tia namana be ny zavatra rehetra haiko de nampianariko ny namako za be da be ny namako nampianariko ny lomano za mahay milomano mbola kely a de efa mahay milomano ahako ary milomano ny androm-piainako taloha tena milomano de ny namako rehetra entiko rehefa zavatra nahasoa anazy zany de tondrako ny namako zay ngamba ny azoko lazaina anao de ny namako rehetra ny cousin-ako a nampianariko ny lomano entiko milomano na nitondra fiara a de betsaka tamin'ny namako nampianariko nitondra fiara za koa moniteur na auto école raha teo taloha nampianariko nanala tretina tomobile taloha efa tatariko ndray ny voasako sy ny arika zay nalohako sy kelikely de inona zavatra ataoko misy namako atosiko satria ohatrany tsy tiako za rery manana tomobile fa tiako hoe mba tena fandrika hoe manana daholo zay de mba le miarakaraka manana reny misy namako zay tsaroko mihitsy natosiko mafy mihitsy mba hitady tomobile atao traity namany a ny avany manana tomobile nanome azy tomobile ty alaivo traity za rehefa nanao efa niteny tamin'ny mihitsy hoe miaraka manao sacrifice tsika miara manao taxi amin'ny alina de alantsika ny traity fa alaivo satria tiako za manana izy koa manana ataovy toetrany anatinao zany ravana fa ianao tena tafavoaka ianao tonga de miaraha mifaly ianao rehefa mbola tsy anao aloha ny fitahina fa tahinany eo anilanao to de mifalianao miaraka amin'iny fa amin'ny fotoana ianao manjombona amin'iny tarehanao de tadiova misy ota efa tapify eo amin'ny varavaran'ny fonao eo a miandry kendrotoana ary iny hivadika fialonana ary tsy hatafitanao iny de anao tsy asongona n'iny olo iny mandrakizay ekena ry havana fa ndrindray misy ratsy fanahy olo tenin'Andriamanitra hoe saiko solafaka nahitany ratsy fanahy ambinina nefa za mpanompon'Andriamanitra zany ary ratsy fanahy azy ambinina saika solafaka izy fa nitandremana tsy ny alina an'ireny izy maika faharalanao raitapo aminao mpiara mivavaka aminao aloha izy tahin'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao mahay mifaly amin'iny amin'ny fotoana mahay manaiky an'Andriamanitra hoe mbola anjarany aloha zao de zao fotsiny teneny mbola ho aviny anahy Jesosy de mifaly ianao na tsy anao ary iny maizy anao mifaly miaraka amin'io atao vitan'olona miramirana ny endrikao hoy ny ten'Andriamanitra raha tsara toetra va ianao nahoana ny tezitrao nahoana no manjomona tarehinao raha tsara toetra anao moa tsy miramirana va mahazo tomobile ny namanao tonga de mira mirany ianao mbarovina raha vavy ny entinao amin'iny alleloia a za taloha maniry be mihitsy anana tomobile taloha de za taloha ny zavatra ataoko miaraka aman'olona eo analakely eo zay tam'zany mbola kely tam'zany de mivoakalina de miarakaraka am'ireny olona manana tomobile tsara tare nalaza vao mivoaka ny 405 mi16 reny tam'zany 205 GTI anaovana pointe de miaraka am'ireny a mananamana ny eo tanàna manana tomobile de maka an'ireny ianao maka namana an'ireny de mba mifampiresadresaka eo de mba makamakaony fomba fiteny zay makamaka sopapa kely eo ianao hoe ahoana ny fanaovana any ty fa raha hialina an'iny ianao tsy ho tonga ny ampelantananao mihitsy iny ka ikaina tena tonga de ny alina ny ampela ary fantatr'Andriamanitra ary nampitandrin'Andriamanitra ny ota efa namitsaka atao inona ny efa rany
ka arikaina ny teny tamin'ny andiny favalo arikaina ny teny tamin'ny abelaralahana ary no tany an-tsaha izy mirahalahy de nitsangana akaina ka nanatona ny abelarahana ka namono azy inona ny atonga anazy namono inona ny antony famonon'olona voalohany tao amin'ny baiboly resaka fialonana kely mety zavatra kely tarenan-jombona oriavana tarenan-jombona amintsika zany mety tsisy dikany amintsika fa ny tenin'Andriamanitra de miteny fa mampamitsaka ota eo ambaravarany ahoana moa ny tenin'Andriamanitra teo mamitsaka eo ambaravarana ny ota ambaravarana inona eo ambaravarany fo alleloia alleloia tovy milamirana ny endrikeo mbola tsy manana ianao a mbola tsy anjaranao fa ho avy ny anjaranao alleloia aza asiana an'izany fialonana zany anatin'ny fonao misy olona mahazo zavatra misy olona tenin'Andriamanitra akaikinao zao fotsiny tenena vinany anahy Jesosy nge Jesosy fa melona nge anao an'iny tsy tonga ny anjaranao satria fantatr'Andriamanitra ny tao am-ponikainy fa ny tena loza am'le izy mampisy devoly mihitsy tsy azo atao mialina olona mifangaringarika inona dika ny mangarika misy antony eo ambadika ny mifangarika iny misy zavatra de alao zany manomboka androany hitan'Andriamanitra raha teo io alleloia eto amintsika eto tsisy mifampialina zany raha teo tahin'Andriamanitra eto miaraka eto amin'ny fandarina andramaka izao hoe de soritra anatinao ny fialonana oka azava foana ny sainao azava foana ny tarehanao alleloia fa reny olona mialina de efa eo ambaravarany fony ny fahotana vetivety reny de tatazany devoly any amin'ny fanompotsahany fotsiny afaka ndraiky efa ladinana ny zanany ny raha tsy afaka hotaniny tsara ny naovako azy avy eo izy dadarabe masina foa masina ozy dadarabe ataontsika tsy mety tsony ny fianarana io ataontsika marary io izazy io inko anao ataovy de lasa mamosavy de ny olona potehanao ny fiainana ianao very Jesosy tena sarotiny ry havana ny eny Jesosy hozy Jesosy nareo izy Jesosy raha zay tianareo ihany ny tianareo de tsy mety zany fa mimpamoretra koa mba manao zany mipamita koa mba manao zany nge tsika je ten'Andriamanitra any amin'ny Matio any amin'ny Matio ianao na resaka any amin'ny asan'Andriamanitra misy olona ohatra tena reno mihitsy hoe mety hoe eo nareo de ne zao atombo gropy mba hatsipy aminareo mpitantana gropy ianareo pastera mety efa hainareo ihany zany nefa mba mizaratra kefa ihany izahay tantano mitovy ny ankizy mpitory teny eo aminareo de zao foana ifanindran-dalana reo zay tsy afaka doseho zay efa lasa paherezo ianareo mpitory teny atao amin'ny fandarina andramoka izao na de efa tsy zany ary nareo de mbola miteny ihany zay mivady tsy misy mahazo mifampialina ato alleloia io zao nisy nahazo fiara tsara tarehy ato amintsika alleloia taovy miramirana ny endrikao mety mbola tsy nahazo ianao raha mbola tsy nahazo konefa ianao miresaha amiko ihany fa sao de mba aty amiko le fitahinanao alleloia nareo ke rehefa mila anyreny nareo mba miteny amiko ihany lohan'ny resahanareo aman'olona any fa sao mba tahin'Andriamanitra ianao zay koa zao de mba tahin'Andriamanitra alleloia ifanao zavatra ampy moa ry havana sy tsika samytsika eto samy salasala mihitsy ianao hoe za raha larado mba mila fa tena mba ahoana ny atao mena fiara ianao misy reny eto amintsika alleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra alleloia hoy Jesosy Mateo toko fadimy andiny fa enina amby efapolo hoy Jesosy hoe raha zay tianareo ihany ny tianareo inona ny valim-pity azonareo moa na de mimpamoretra tsy manao zany kova ny eny Jesosy ary ravana olona tsy tia antsika sy ny tiavina
tiavina zany ge tsy elonana akory ary tsy elonana zany tsy mahamaloka tare zany maika very avana fanjalanao sy ny anabavinao. Alleloia, alleloia. Misy ny azony tananao atao de ataovy zany. Alleloia. Ny anabavy zao solotsika ny 206. Alleloia. Rehefa salama tsara de ndao iresaka tsika. Ho avy aminareo any zay rapitso amin'ny tsy haiko rapitso na tsara rehefa trano ve ianao de ho avy zany zay anabavy Linda. Alleloia. Sady miresaka eto antsika any amin'ny MP tsika miresaka. Alleloia. De tapaka ny resaka maika fa isika samy sika samy zanak'Andriamanitra. Izy ny John ndraiky efa hamaky tena antsika any amin'ny John any amin'ny John voalohany toko fa John voalohany toko fa efatra. John voalohany toko fa efatra. Alleluia. Raha faly heritovy efa nahazo faly heritovy efa nahazo teto ranabaviaina. Alleluia. De zao John toko fa voalohany toko fa efatra andininy faharoapolo. Hoy ny ten'Andriamanitra. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra, iny zany le manao an'le zaralahy ny tompo ranabavy tiako angenao reny le manao hoe tian'Andriamanitra. Ay zany eo anivon'ny fanomponan'Andriamanitra. Eo anivon'ny fanomponan'Andriamanitra. Nefa makalan-dralàna izy de mpandainga izy. Za rehefa namalala tena variana mahita hoe fiangonana tena misy tontondro mihitsy ohatra anatin'le fiangonana. Sy teneniko anao hoe fiangonana tena fa fiangonana mampionona taloha. Variana foana isaka ny tantarainy an'le izy. Niala zany le tiany ohatran'ireny hoe eo amin'ny mpitondra firenena mihitsy le fiangonana de tian'le misy ampahan'olona zany tsy tian'le pastera de misy ampahan'olona tian'le pastera de tena ohatran'ireny hoe groupe mpanao politika ireny mihitsy. De mivavaka ny anankiray le pastera momba azy de efa miandry ato ivelany ny pastera ray miaraka amin'ny vahoaka rehetrarehetra ihany koa. Fa am'izay nareo fa anaindray zao de mivoaka de nefa rano tena miady fampitifitra tontondro ao am-piangonana. Samy manana ny pasterany. De tena zaho zao vao nahita gazety voaingana hoe misy fiangonana nidin'ny polisy fa niady ny olona ao. Zaho ry havana malala. Palahelo zany. Palahelo zany. Ianareo reo zany loha de tokony mandiny tena misy nareo tian'Andriamanitra ve aloha nareo. De raha tian'Andriamanitra nareo de mandainga zany nareo. Satria raha mifampitifitra tontondro nareo samy nareo, raha hitanareo Andriamanitra notifirinareo tontondro koa zany. Tena marina. Hoy ny ten'Andriamanitra. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa makalan-dralàna de mpandainga izy satria zao izay tsy tiany ralàna izay hitany ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Tombony zany. Afaka miteny daholo ny olona hoe za tian'Andriamanitra. Ka Andriamanitra tsy hitanao tianao ahoana ary. Reo aloha misy hitanao. Tiavo aloha reo hitanao reo. Ary miainga avy eo aloha ny fitezana ny fanahy tahaka ny fitezana ny ankizy ao am-pianarana ihany ao izy manovo fahalalana. De tsika indray ao am-piangonana ny anaovana ny fiangonana nge miangona mivory ny zanak'Andriamanitra manovo inona manovo ara-panahy. Karaha very havana ny voame anovo tontondry. Sarotra ihany kosa zany. Zany zao fantatrao zavatra ny angany zany. Za moa tsy mahafantatra sady tsy dirako le izy fa fotsiny mampalahelo fotsiny izy anaty gazety ianao mahita an'izany
de ohatrany hoe le filazantsara somary lasa mampalahelo e fa ny angano zany nge tsy maintsy nisy zavatra kely tao io tsisa zany hoe tonga de niaty be zany fa niainga tamin'ny hainikaina foana io nanjombona ny tarehany a de namitsaka tao am-poniny teo am'varavara-foniny ny ota de niandro voakitika kely fotsiny ny lehibe mipoaka de totondry ny efa rany de tsona polisy ariavana jesosy ny teny a alleloia mampahiry antsika zany am'ty androany ty e io tsy resaka hoe fanakianana io a zava-misy daholo zany rehetrarehetra zany jauna voaloha filazantsara ny jauna toko fahatelo amby folo andiny faefatra amby telopolo didy vavao no meko anareo de mba hifankatiavanareo aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo koa zany ny afantaran'olo rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty ny afantarana fotsiny zany za zao jiroko avombelona aminao vo eo zany hoe jero avombelona aminao a alleloia sady ampahiry antsika malagasy a atsika mila manao ezaka tsika malagasy tena mila manao ezaka tsika am'ty fifampitondrany ty satria zao indrindra tia tany lavitra ty za zany androany a nandeha nanatra fiarakodia tany amin'ny anabavitsika iaina de verina avy any tena taitra be a satria aiky tsy nanomboka omaly hatramy lahady a tsy misy train mody aty aminay za tsy nafantatra satria nandeha tomobila nandeha verina zany tokony handeha train tena ozy a mantsy anao hoe tena jesosy fa tiana tena ntahin'andriamanitra be mihitsy ariavana ny ariva teo fa aly be tsisy ohatr' zany tonga teo amy gare de l'est tao Paris tsisy train ahoany ty nanontany teny ampivarotra be ahoana tsisy train tsony mankany aminareo mahatramy lahady fa anganareo tsy mijery vaovao rehefa miala ao an-trano sy ny sisa ka misy train afaka tonga ihany nareo isan'andro frais mody aty aminay a raha avy any Paris mandeha train 25 € misy ihany fa x2 zany a de miodikodina be mihitsy ny lalan'le train tonga mbola any alavitra be any vo miverina lalina tokony atao adiny ray sy fefany a lasa atao adiny 4 sy 15 minitra ny aloha indrindra adiny 5 latsaka folo zany farafahalohany miodikodina miampy atante ngeza be dia be eo amin'ny dikan'izany sady x2 ny frais a nohotratra ny couvre-feu any ananiny a de mety mbola andolamande koa zany sy ny sisa za efa saika hiantso an'ny ranabavy any Asalamaro eo hiverina any na hiantso an'ny ranabavy Fianarantsoa na hiantso ny fianakaviana misy fianakaviana ao Paris misy anabaviko mipetraka ao tena hoe neke tsy maintsy atory any malahelo an'le fandarana nefa tena ozy amantsina anabavy any eto ambavaka ozy zako ny vavaka alleloia tampotampoka teo eo am-pividianana be de misy olona maromaro ny olona teo de aty amy tanàna misy anay de nisy vehivavy anankiray ka io vehivavy io a afrikanina izy io de ohatry somary afrikanina izy de somary ohatry ny fahitana azy ivelany a tena teniko izy hoe fahitana azy ivelany fa avy eo ana fantatra azy fa tsy ampozina mihitsy fahitana azy ivelany ohatry olona tsy de zarizary zany de za zany vanitan'le frais lafo be sy le hoe indrindrindrindra le hoe ela be vao tonga le frais lafo eo ihany mamy no mody tsy olana iny fa eo am'le lavitra be mihitsy iny etretinao hoe raha tamin'ny roa zay zany miala any a raha miampy adiny 5 zany amy 7 zany a vao tonga aty aminay eo zany mampiona vao hivoaka akanany amy gare satria aty aminay mbola 20 kilometatra vao misy gare nefa ny andro efa couvre-feu am'zany teo am'izay de tsy aminay niadihadihevitra teo teny tam'le olona niresadresaka de nisy le ramatoa afrikana zay teny ao izy misy namana afaka maka ary misy toerana ray zay aty aminay aty ary amin'ny 20 kilometatra ka io mbola tonga ny train avy ao Paris a mbola Île-de-France io de ny olona ohatry tsisy ny raraha satria izy ohatry ny hafahafa ohatry ny hoe araka ny tekitao ohatry tsy de zarizary zany za tonga de niteny zaho araka aminao ahoana ny atao ohatry zany nao izy zany teneny ny olona zay andeha de tsisy taitra le olona hitanay menata za aloha to de taitra ty ho amin'ny fitahina ao anazy zany androany ty ramatoa ty alleloia de lasa ka izy somary ohatry ny misy cléma kely zay to de netiko netany atao etiko netanao fa tsy manino zany de to de nifandray be ny andinay menata zay mianaka izy moa fa ramatoa lehibe netiko netany de lasa zay nandeha de nandeha tam'le train fohifohy zany de hisy aky zay taty am'le nale etretinao
za zany androany a tokony mandany any amin'ny 50 € tonga aty an-trano fa tena teneniko anao 10 € no nalainy tamo zany efa nika ame mihoatra fa tsy nanaiky mihitsy izy satria zay nalainy namany tomobile en plus zany tsy nalainy mampionina any amin'ny gara satria isan'andro rehefa mandeha ohatr'izao de alainy mampionina sy ny ankizy any amin'ny gara satria 20 kilometatra tsisy bus aty aminay naterina hatreo am-bavahady ary inona ny toy an'izany ozy ianao eny an-dalana zay samy miresaka aiza reo olona mpivavaka de nyteneniko teo koa de nasehoko teo ny fandarantsika ny hira mampionina ny anina fa tena vao mifankalala fotsiny hoe samy mpivavaka tedaviny tsy andohan'le tsy mety a zany zary nika nampiny vola satria za zany mba terina ty an-trano de nanome vola mihoatra tsisy tsy nentina indray hitanao ifanilahana reny zavatra ohatr'izany te fanatitra teo de famipihana teo ny resaka asan'Andriamanitra miresaka am'lahady zao zareo mba manasa any mivady zany na de sabatista ary de mba manasa anay za moa mitory teny anatin'ny fiangonana rehetraretra de mba manasa anay ry zareo za mba hitory teny any aminazy mampionina mba hira amin'ny fiangonana satria misy fiangonana-dreo zany aty akaikika aty ina moa zara tiako atongavana de zao misy fifankatiavana zany a tonga de fantatra ianao hoe samy mpivavaka reto ary zany zavatra zany hitahin'Andriamanitra ny olona ny fitahin'Andriamanitra de miodidina eo amin'ny rahalahy mahay miara-monina ry havana marana za zao androany tena hita fitiavana tena ohatry ny hoe hoy Jesosy mba ataovy ohatr'izao daholo zay malagasy eritreretinao tsara ty zavatra teneniko ty efa teneniko matetika eto izy ty raha isika malagasy zany a matetika ty zavatra teneniko ty tsy mifanatokantona zany eny amin'ny toerana ohatrany hoe tsisy anina de anao mba hitambatambatra mifanafina ary ny ataon'olo mahita lalana mety ary vao miafenina sy ny sisa mba mivavaka antsika malagasy aty an-tany lavitra mba tsy hanao an'izany fa ny afrikanina sy ny firenena hafa ry havana za zao tsy indre mandeha nisy nanao an'izay a ndray andro koa tarateny de efa couvre-feu de teneniko mampinaza mivoaka ny tranontsony nareo a fa aleo zany aty a de tsy maninona fa misy mpitondra bus be reny tonga hatreto am-bavahadiko ry havana zay le ozitra ny fahitako ty raha latotra ateriny eto an-trano manao autostop halleloia zavatra tiako tenenina de zao fa maninona ny olona ohatr'izany mahay mifankatia tsy mifankalala zay fa noho ny amin' Jesosy to de hoe samy mpivavaka anao pasteur zay koa ohatr'izao de tonga de mifankatia de nateriny eto an-trano de 10 € de natonga anahy taty za kory tsy faly hoe tsy nandoa jary sika andoa mihoatra satria tokony 50 € aza ny nalohako ary mbola tonga aty amin'ny 7 alina amin'ny 8 alina nefa tonga aty ohatrany tsy teo fa le hoe fifankatiavana tonga de nisy fifankatiavana de tonga de nafany réunion de tonga de andao hanao programme ohatrao ngao any fiangonanay amin'ny lahady de mitory teny de halleloia zany kiravana ny tena nytenenan'i Jesosy atsika ny ahafantarana voalohany fa mpianatra Jesosy tsika de tsotra mifankatia nenay ato amin'ny groupe ato de zao ny zavatra mahasaro-piaro any amin'ny vady indrindra raha vao misy olona ato mifamalimaly na tsy mifankahazo zany de tonga aloha dia tonga de atao mifankatia satria zao mampihemotra ny fitahin'Andriamanitra ry havana na de ataoko hoe nareo mivady ao an-trano reo miedivanka nareo vao miady nareo de tsisy fitahiny zany eo fa mpivady mifankatia be reny tsy mety mandry fotsy zany reny fa tsy maintsy tahin'Andriamanitra foana satria fitahin' Jehova miodidina eo mahay resy tsika rehetrarehetra de teny amintsika androany manao hoe andaotsika tena mifankatia halleloia zao anefa amaranako azy ianao zany raha ohatra ianao mahita ianao fahombiazana eny amin'ny namanao no manodidina anao ny zavatra ataonao aloha aza manjombona ny tarehinao tena azo miseho miteratery tsy ampahafelona tsia falianao tonga any anazy ho avoko ny ianao fa tena ho tahin'Andriamanitra ianao lalam-pitahiana be zany aza mialina olona aza manjombony zany ianao sy maintsy ho avy fotoana nakasitrana na samy nanao fanahy trikaina sy abela raha tsy nakasitranaandriamanitra trikaina tamin'io ka nahay ny faly tamin'Andriamanitra eny ary Andriamanitra tsy nety le teo tena ekeo fa mbola anao ndray Andriamanitra zany hoe tempon'olona madio fo tsy azonao androany ny fankasitrahana tedavindray rapitso fa tsy inona tonga anao hialina de mamitsaka ny ota ao amaravara finoaty ny vonoanao mihitsy abelany le farany maherezy ianao raha tian-dralahanao ianao de mandeha amin'ny mazava fa raha tsy tian-dralahanao ianao de ao anaty maizina de ao anaty maizina ianao miaina de mandeha amin'ny maizina ianao halleloia eny raha tahiry mareo fa tonga amin'ny fotsy kely halleloia
faly fa tonga any fiainan'izy menadao zao mahafinaritra mihitsy fa mifaly eo alleloia rahalahy mareo zay efa nahazo tôbila taty iaina nahazo taty raha falilay litovy nahazo taty mbola isy tsikoa tsy hoe lo aterina any an-tranony any lavidavitra any alleloia amen fa mahereza ho tahian'andriamanitra ny isika rehetrarehetra raha itsika ny mifankatia aitsika no mifampikobona ao anatin'ny fitahian'andriamanitra za tena teteny aminao fa ho tahian'andriamanitra tsika rehetrarehetra de mahereza ianao ny tanan'andriamanitra ny ombantsika tsirairay avy ndao andeha amin'ny mazava zay tiandra lahany de mitoetra amin'ny mazava ka tsy isy fatafitohinanao aminy io rahalahanao sy havanao sy namanao tsy elonanao io fa vome ifalianao inge mety avy am'ireo ihany koa ny fitahinanao e zay ny problème atsika elonanao le olona nefa le olona mety mba anatoranao ny lalana hoe tena zao ny lalana tena zao ny nazahoana an'ity alleloia tahiny tompo tsika rehetrarehetra za koa zao mbola ho avy anatrany amin'ny anabavy any alleloia tahiny jesosy tsika rehetrarehetra le izy nge zay vao fantatra hoe fa za nge efa hatramin'izay no ohatra zay fa rehefa zay vao sokapan'andriamanitra lalana eo amintsika za nge fa raiky amby roapolo taona zao ny varotako tomobile fa sao de verinareo fa raiky amby roapolo taona mahery kely zao ny varotako tomobile zany teo amin'ny fiainako izay sy mampionona io mampionona io koa alleloia fa zao moa tsika vao hoe ihany mety fa aza misalasala ianao alleloia tsy ho anao piva fa nefa koa maninona moa zany zay mila de mitenenina zay ilainao mihitsy zay commandinao misy foana eto alleloia ho tahian'andriamanitra ny tsika rehetra zay makalandralany de mandeha amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy malala zay alehany satria maizina efa mahajamba amin'ny masony de asory mifalianao rehefa tahina olona tahin'andriamanitra ny avy fa ho avy tsy ho ela ihany koa ny ianao de andao tsy mba anao takankaina fa andao andriamanitra foana ny jerentsika alleloia de hisokatra ny fiainanao de androso ny fiainanao de tiavo ny olona rehetra raha zao to de mihavana amin'ny olona rehetra ho ny tenin'andriamanitra alleloia ho tahin'andriamanitra tsika tsirairay avy raha mbola nanam-potoana rahanitra ny rina de nampianariko ianao fa za mpampianatra an'izany mihitsy ny asako taloha fa tsy manam-potoantsika afaka ho anao ho afaka somatsara amin'ny permis de maka fiara am'izay de lasitsika rehetrarehetra sady zao tsika zao mety efa misy fotoana anao fionany tsika rehefa tapitapitra ty resaka zavatra ara-panjakana areti-mandringana sy ny sisy ty de misy fotoana mety mba hiaraka kely mihitsy tsika mba iona mba sina fionana kely ho voninahitr'andriamanitra mino fa voarainao ny afatra androany mino fa eto amintsika eto anisan'ny gropy mifankatia indrindra de ho tahin'andriamanitra be mihitsiny isika tsirairay avy samy tahin'andriamanitra fa le antona zay tenin'andriamanitra zay taminao de ndaoatsika anao antiry ty hoe didy io fa didy mahafinaritra didiny jesosy satria zao betsaka ny tsy mifankaty de didiny jesosy mba hifankaty ary araky le teny teo efa kitsika teo marana ko azy io izy izy ny tenin'andriamanitra ry malala tsy didy vaovao ny soratako aminareo fa didy ela izay nananareo hatramin'ny voalohany ny didy ela de ilay teny efa renareo de andaotsika hifankatia andaotsika ifamome voninahitra mahereza daholo alleloia ivavaka tsika avinazany izany Fifakatiavana Yunudidi Napetraka Miraisa Mifandraisa tanana Fizausiana Zanakandriamanitra Sotra Jesosia Alleluia Fitiavana Fifakatiavana Fifakatiavana Yunudidi Alleluia Napetraka Miraisa Mifandraisa tanana Sasianao Fizausiana Zanakandriamanitra Samy tahin'andriamanitra daholo alleluia Andeha izara fity alleluia Amin'izao tontolo izao Andeha toro
Kristy amen Jesosy mampianatra mba hifankaty olo fotsikindra animopitso izay fizaosionao dira satria zanakiny ray fitiavana fifankatiavana iono didy halleluja napetraka mizasa mifandraisan-tanana zasy anao e fizaosiana zanakandriamanitra fitiavana fifankatiavana iono didy napetraka mizaisa mifandraisan-tanana fizaosiana zanakandriamanitra amen Jesosy halleluja tahaka ny tiavako anareo tiavako anareo izany no afany namako andao ifankaty mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo izany no afany namako andao ifankaty halleluja atale parantany amen Jesosy ande izarilay tena fitiavana olo rehetra fitiavana fititsy manapetra atale parantany tena fitiavana hoan'ny olo rehetra fitiavana fititsy manapetra atrany ambarany tany andeha izarilay tena fitiavana raha tsika vavaky zany toriteny a sy zany iray zany de andao tena andeha amin'ny mazava tsika de teneny hoe Jesosy za te andeha amin'ny mazava esory tsy ho atoaniko halleluja tsy mendrika atsika ry avan'izany feronana zany a tsy mendrika atsika zany mandeha amin'ny maizana zany a fa mendrika atsika de mandeha amin'ny mazava halleluja ary ilayntsika ny mazava sotra Jesosy sotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy mideranao zay mankalaza anao zay manome voninahitra anao zay misaotra ny amin'ny fitahina soa ny amin'izany teninao mamy satria lalam-pitahiana ho anay zany teny zany betsaka izay Jesosy hatramin'izay mieritreritra fa amin'ny fotoana zay mety mialina olona ray de mety ampianany zavatra eo ampelan-tanany ary ampitombony aty aminay tsia vo me mampiala ny fahasoavanao ity aminay raha maloka ny endrikay raha manjombona ny tarehanay raha malahelo izahay ny fahombiazany raha rasy anabavinay fandroany Andriamanitra dia nampianatra ianao halleluja ary isoranay anao zany misaotra Jesosy misaotra engany izay tsirairay avy reto andray amin'izany engany izay tsirairay avy reto dia nandray tamin'izany Jesosy
nandray an'izany hoe fahasoavanao zany dia manomboka eto dia ity ny manodidina anay zay a tsy hanao takanikainy zay a hifaly amin'ny rahalasy ny anabavinay zay a ho tahinao aneny tsirairay avy misaotra betsaka Jesosy misaotra satria ny fahasoavanao no natoy izao anay misaotra satria ny fitantananao ny fahasoavanao no matoy izao anay misaotra Jesosy misaotra betsaka ampianaro ary izay Jesosy a ampianaro voleo fitiavana ty anatinay voleo fifankatiavana esorotso aty aminay mihitsy zany fahotana mitady hita iandry ivangongo eo ambaravarany fonay zany ota mitady andry eo ambaravarany fonay vahoaka ho feno lalandavana zany fitiavanao zany zay dia olona mazava endrika mazava saina halleloja hofaly amin'ny fahasoavan'ny hafa halleloja hifaly amin'ireo rahalasy anabavinay tahinao halleloja dia hay andry ny anjaranay avy aminao Jehovah'Andriamanitra afantatra fa raha miandry ny anjaranay zay avy aminao dia tonga zany satria misy anjaranay ao halleloja dia ataovy miandry an'izay anjaranay zay misaotra Jehovah'Andriamanitra misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra misaotra satria tia anay tokoa ianao ary dia nidera sy nihaja dia atolotray anao matoky izay Jesosy tamin'ity androany ity fa ny tanam-pahasoavanao a ametraka izany teny zany anoratra zany anatin'ny fonay ary devoly Satana tsy afaka ianaisotra anaty litera ray tamin'izany izay voateny zany aratrito dia misaotra ny amin'ny fampianarana fa dia raisinay amin'ny fonay rehetra zany Jehovah'Andriamanitra voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay halleloja amen hivavaka ho an'ny firenena nababitsika Erika amin'izao fotoana izao a mampanzotsika izy tany tompana bava Erika Tonta sera dia kompleksa rehetra dia manaraka ny zavatra-pirenena sy arity. Mbola iray zavatra sy dia Andriamanitra rainay mbola misaotra anao indray zay fampian'ity fa mbola tafaboreto indray zay misaotra dia zay fa vita somatsara dia fotoananay androany misaotra ny teny dia nampitondra ny mpanamponao zay tena mamy ataotinay izany teny izany dia tsy malala satria teny fampianarana indray mba hanananay toety tena hoe andeha marinana tena hoe andeha mazava ka hanana fitiavana atao anatinay ambola atao anatinay dia zao fa fitiavana izany mba hitoetra mandraka diva atao anatinay mba aizanay tsy namanay tsy manodidina anay ihany fa ino fahavalonay ampianaritra Jesosy hanana izany toety izany tafiky ny fanainao masina izay tsirairay avy reto Jesosy fa tena hoe hitoetra tao anatinay izany teny izany tsy ala tokoana izany teny mamy izay nahatondrainao mpanofonao izany mankasitraka Jesosy fa satria ilainay tokoa izany fitiavana izany satria raha tsy manam-pitiavana izay Jesosy dia ahoana moa ny azanay fa tena tianao izay nefa makahala ny manodidina anay makahala ny ralanay dia misaotra indrindra Jesosy malala fa manity anay indray ianao nanoro lalana tokony hizoranay indray ianao Jesosy androany mba handehananay lalana dia ho fitiavana sy anatinay ankehitriny Jesosy dia mitondra mahafaka indray zay amin'ny firenenay tsisy miankina aminao izany firenenay izany Jesosy tena fa ao anatin'izany toe-po izany ny firenenay dia tsy mba mahay mifankatia ampianary Jesosy ampianary ny firenenay mba hay mifankatia hifamela Jesosy mba hifanatona hifanampy Jesosy fa izany mahatonga ny fahalingananao amin'ny firenenay io izany koa mahatonga ny firenenay mbola natao fahantrana lalina dia tafiany fanainao masina ny olona tsirairay avy Jesosy ny vahoaka malagasy Jesosy mba tena hoe hitoerana fanafitiavanao izany mba hitoeran'izany fahitampitsia izany eny anatin'ny tsirairay avy dia ianao Jesosy ny hamangana tokantrano olona tsirairay avy satria izany koa tena manjakany fifandirana Jesosy manjakany korontana noho tsy fahampitiavana amboleo anatin'ny vahoaka malagasy ny fitiavana izany Jesosy malala na eny anivony eny anivony toerana maro samihafa na any ampiasana izany Jesosy na any amin'ny toerana any amin'ny hôpitaly Jesosy
mba anapitsiany koa ireo olona marary amin'ny mpitsabo Jesosy mandray dia tsisy fitiavana mihitsy eny amin'ireny hôpitaly ireny fa raha tsy manam-bola izy ireny dia vao hitsoika dia aoka Jesosy tena hanana fitiavana na mpitsabo na ny tsaboana Jesosy malala dia tsy trano ihany koa ireny marary Jesosy mba ho salama tsy matara dia ianao koa hijery amin'ireny any amin'ny fonja ireny Jesosy malala be no vao hitolika any amin'ireny toerana ireny Jesosy dia fananao masina mikasika ny olona voafonja sy ny andro fonja Jesosy mba hanana fahadiova-po izy ireny mba hanana fitiavana Jesosy malala dia zarao an'izany fitiavana izany any amin'ireny toerana ireny samihafa Jesosy dia matoka Jesosy fa tsirairay avy reto dia efa nandray an'izany fitiavana izany indray efa ataonay atao fonay izany fitiavana izany Jesosy fa tena mitoetra sy handaka amin'ny fiainanay ka aizana mitsara amin'izany ny manodidina anay dia mangataka amin'ny fanainao maty izay Jesosy hitadidarana indray raha mbe atoy izay dia ianao no ombanay fanainao masina no ombanay ary ny tanamaherinao ny tantana ny tsirairay mba hanana toromaso mamy ary hitafafondray ny ampitsy maraina dia voninahitra ho anao reriany. Alleluia, amen. Alleluia. Sorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nentiny anavavitsika erikaraka izany izay mananjanaka kely dia mba niteny tokoa namarana ny vavaka izany zazakely izany ho tahin'Andriamanitra ne nareo mianaka ho tahin'Andriamanitra ianao amin'izany rem-pianakavianao nefany mavita tsara mbola vitanao foana ny anjara asa fanompoana izay ataonao eto dia makasitraka indrindra anareo telo miravavy anabavy Fleur ny vavaka fanomboana anabavy Suzelle ny tondra-toriteny dia raha anabavy Erika ny vavaka ho an'ny firenena faly be zay ny araka taminareo teto raha tsy tetonareo dia nangingina rery teto izay mbola mitoy foana ny hetsika izay ataontsika amin'ny fikambanantsika Gamaliel ny misy fotoana moa ny sary somary taratara vao tonga fa ezahako foana le feto satria ny connexion any Madagasikara misy fotoana mandefa vidéo zareo miaraka amin'ny sary dia ela misy ny avany vao tonga ao ihany koa ny fahasaranana satria rovavy ry zareo no miaraka amintsika eto amin'izao Gamaliel izao miandraikitra ny any Madagasikara tsy mora izany mamahana ankizy be dia be ao anatin'ny herinandro tsy mipetraka miantsena manatitra verina manao ny commande-ndrapitso sy ny sisa mamahana andreo ankizy ireo tsy mora izany ka dia sao dia migaga matsireo indraindray tsisy sary misy foana ny sary isan'andro mitoy foana ny hetsika fanomezana yaourt sy mofo ny andreo ankizy ireo mba hanohanana azy ireo sakafo ka dia raha mbola misy azo ny tananao atao dia manetananao foana izay eto amin'izao fandarantsika izany tsy mba misy an'izany hoe fanatitra aleva sy mifanatitra tsisy an'izany eto fa raha misy ny azonao atao vao tsy rambo ny tananao dia andao alefantsika amin'ireny sahirana ireny hanohanantsika ny sahirana any amin'ny EPP tsika zany tsy afaka manampy an'ilay olona ny an-dalana ireny rehefa misy an'ireny ONG matanjaka ireny fikambanana ara-politika ireny afaka manao an'ireny tsy ny hoe any amin'ny kere sy ny sisa fa isika le mba hoe ato misy kely ataontsika dia mifidy toerana anankiray tsika dia ao amin'ny EPP anozy zato andrefana tandrokombona nareo izany Madagasikara afaka mba mijery an'izany ao tsika no manohana ny ankizy dia misakafo isaky ny amin'ny folo yaourt sy cake ohatra yaourt sy madeleine ohatra na yaourt sy beignet fa yaourt foana aloha dia ampiarahana amina mofo dia mba matanjatanjaka kely ny ankizy malagasy anaty fahasahiranana ka dia misaotra anareo mandefa SMP amiko raha misy olona tele-panahy mba te hanohana an'izany fandarana izany satria dia ho ataontsika faniritsika ho ataontsika mandava-taona nefa moa arakarak'izay tratran'ny herintsika eo ihany satria isika koa tsy dia hoe manana kesy ngeza be hoe ohatry ny ahoana fa dia izay vao tsy rambo ny tanana eo ny angonongonona fa nefa dia matokontsika fa mofo dimy sy azan-drandroa isaorantsika an'Andriamanitra dia avoky olona tsy omby dimy arivo misaotra anao raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo nentsika rapitso tamin'ny ora tahaka izao rapitso dia inontsika fa efa mikanty rado akiradio afaka hipartagentsika an'izany azaradia fa rapitso amin'ny fito misy ny fandaranam-mampionana misy sandrata dia amin'ny sivy mahery kely zahako mitondra an'izao fandaran'izao eto ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web ny akiradio ianao www.andramakaizao.com na koa tonga dia mitapy fotsiny anao amin'ny barre de recherche anao eo amin'ny Google hoe raha akiradio andramaka izao dia tonga dia mipoitra eo misy toy ireny isaky ny adiny telo amin'ilay amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina raha bitsa amin'ny folo maraina dia mandalo eo indray izao mandeha eo andreo izay fandaran'izao izay tsy henonao hatramin'ny voalohany dia amin'iray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralera koa dia misy samita in'Andriamanitra voninahitra n'Andriamanitra irery ihany
mahery izy atao hoe arytsika tsirairay avy a dia raha piso indray tsika miaona eto a halleloia amen.